Lana tamin'ny CCI Bazarbe Fort-Dauphin ny atrikasa fizarana sy fampahafantarana ireo singabokatra izay iasan'ny tetikasa Fafisut mandritra ny 4 taona. Faritra 3 no iasan'ny ity tetikasa ity dia ny faritra Atsimo Atsinanana, ny faritra Anosy ary ny faritra Androy. Hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny tontolo ambanivohitra ny tandrony ity tetikasa ity. Atelier de restitution izay niarahana tamin'ny projet Fafisut izay miasa atao anatin'ny faritra 3 izay iadidiany fitaliavam-baritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra dia ny faritra Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy. Ny Fafisut moa zany mandray anjara amin'ny fampihenana ny fantrahana mianjady amin'ny mponina ambanivohitra atao anatin'ny faritra Atsimo sy Atsimo Atsinanan'ny Madagasikara. Manana anjara ndraikitra lehibe tokoa ny DIRED Anosy, Androy, Atsimo Atsinanana atao anatin'izao tetikasa Fafisut izao satria raha tsy teny fotsiny dia ny fandraisana anjara ao anatin'ny fanamaintsona ny Madagasikara indray. Fandraisana anjara ao anatin'ny famboleka-kazo, ao anatin'ny développement durable izay miainga eny fotony, izay hoe fandrosoana lovain-jafy izay. Dia iarahana amin'ny Fafisut izay satria zareo koa promouvoir an'ilay agriculture durable dia fandrosoana lovain-jafy ihany ny ao anatin'izay zavatra izay. Tetikasa hoe tamberina andraikitra ho an'ny faritra Anosy manokana satria tetikasa dia miasa ny distrikany ary ny distrikany Betroka. Ao anatin'ny faritra Anosy dia commune 3 voasafidy raha tetikasa miasa mandritra ny efatra. Ny tetikasa Fafo dia tetikasa izay tanterahin'ny ministèran'ny fambolena sy fianarana ary ny ministèran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Singa iray izay entina ampandroso ny firenena ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.